tafa miaraka. Dia faly miaravatsika rehetra indray tonga amin'izao takariva ny alatsinainy 7 volana desambra izao. Ravoravo ny tenanay mitsidika ny tokantranonareo tsirairay avy. Efa herinandro vitsivitsy izay dia nandray tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana roa ny volana miaradia. Dia tsy moa izany fa ny fikambanana UM ary koa ny fikambanana TAF. Androantsika dia manam-bahiny, tsy moa izany fa ny solotena ny fikambanana TAF dia ny dokotera Zo Rakotiniany. Miarabanao dokotera Zo, tonga soanao eto amin'ny plateau. Makasitraka tompoko. Mba azonao fitinina amin'ny teny vitsivitsy ve izy inona moa le fikambanana TAF dia azonao mba omena ve ny mombamomba ny fikambanana? Misaotra anao Andriamatoa Président Ilarion. Ny fikambanana TAF dia fikambanana ivondronan'ireo namana tanora maromaro izay niorina tamin'ny taona 2021 tao Toamasina. Ary izay dia ankehitriny dia misandrahaka amin'ny tapany atsinanan'ny nosy iny ao Toamasina moa ny nipoirany hatrany Analanjirofo ary Vatomandry ary Antanambaomanapotsy. Ny TAF dia manana ilay teny filamatra hoe ny fifandraisan-tanana antoky ny fahombiazana. Ary izay indrindra ny mahatonga ny TAF miditra ato amin'ity vovonana miaradia ity, fifanomezan-tanana mba ho fampandrosoana ny Madagasikara miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Manaraka ohatra hitonana dia mbola aty am-boalohany aza ho an'ireo namana, tanora, mpikambana na mpifanerasera tamin'ny TAF, tany Toamasina, tany Vatomandry, na tany Fenerive, na tany Antanambaomanapotsy, mba hifandray amin'ity vovonana miaradia ity raha ohatra ka aty Eropa izy ireo, mba hifandray indray tsika mba hijery hoe aiza ho aiza ny hevitra ny maro ampandrosoana an'ity firenentsika ity. Izay no momba ny TAF. Mahafinaritra izany fototra ijoro ny fikambanana TAF izany dokotera. Fa hiditra kely amin'ny resaka politika tsika satria nafamparaha ihany resaka raharaha politika tato ato. Tia misy fanontaniana izany hoe ahoana no fahitanao ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao? Tiana angamba no ny teny aty am-boalohany hoe ny TAF dia sy ny namana rehetra sy ny mpiaradia ato amin'ny TAF dia olona liam-pandrosoana hatrany. Amin'izao fotoana izao dia misy lalan-tsaina vaovao izay voizan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Io lalan-tsaina io dia mitondra fampandrosoana isam-batan'olona, izany hoe na any ambanivohitra na aty an-drenivohitra. Ary ito fampandrosoana ito dia fampandrosoana maharitra. Izany ny lalan-tsaina izay nifanaovan'ny filoha Andry Rajoelina velorano tamin'ny vahoaka malagasy. Ny faharoa dia ilay fomba fiasa izay mifameno ihany amin'ny lalan-tsaina vaovao io dia ilay atao hoe manara-penitra. Raha fitinina tsotsotra izany dia hoe lalan-tsaina fampandrosoana vaovao ary fomba fiasa vaovao mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny malagasy tsirairay avy. Ka izao mantsy ny dokotera toa hoe hita fa menomenona be ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ino ny azo lazaina amin'izay zavatra izay? Raha ny fahitako azy manokana dia azo sokajiana roa angamba ny hamarina izay hoe inona ny antony. Ny voalohany dia mila fotoana vao hita mipaka
any amin'ny vahoaka ny vokatra fampandrosoana izay efa vita. Raha zavaiko tsotsotra dia tsotra. Efa betsaka ny zava-bita, betsaka ny asa vita, betsaka ihany koa ireo asa eo ampanatanterahana azy. Ary ireo asa ireo dia izay efa vita dia mbola mila fotoana kely vao hita fiapakany eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona tsirairay, ny malagasy tsirairay. Ny faharoa dia azoko lazaina koa hoe misy koa ilay karazana hoe ressenti non positive avy amin'ny vahoaka malagasy. Marina fa miakatra ny vidim-piainana, mikorosofahana ny toe-karena iraisam-pirenena, ary misy fiantraikany izany rehetra izany eo amin'ny fiainana andavanandro ao Madagasikara. Etsy andaniny anefa ireo olom-boatendry tsy mivohy an'ilay lalan-tsaina sy ireo lalan-kevitra vaovao sy ny fomba fiasa manara-penitra izay vohizin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Io dia manomboka any amin'ny fivondronana ka hatrany amin'ny governemanta. Mamerina ny voalazany aho hoe irery aho mandeha mafy, miaraka isika mandeha lavitra. Amin'izao fotoana izao raha jerena taratra avy aty ivelany ny fampandrosoana Madagasikara dia mbola ilay hoe irery aho mandeha mafy. Ohatra lazaiko izao dia raha nitsidika ny fandraisana ny aéroport Tenivato ny filoha dia mbola nahita fanatsarana atao ihany sy fanamarinana. Hitantsika ihany koa ny arabe ny lalantara tany Nosy Belleville. Izany hoe lasa sady ingénieur, lasa sady chef de travaux, lasa sady préfet ny filoham-pirenena satria ireo olona totendrena teo amin'ny toerana dia tsy en phase tsara amin'ilay lalan-tsaina sy fomba fiasa vaovao izay vohizan'ny filoham-pirenena. Izany hoe miasa ny filoham-pirenena ary efa misy ny zava-bita ary efa manomboka ihany koa ho hita taratra eny amin'ny fiainana, eny amin'ny fiarahamonina ny vokatra izany zava-bita izany. Faharoa dia ilay ressenti an'ilay vahoaka dia somary na dia misy aza ilay fanankanana dia na dia eo koa aza ny toe-karena sy ny korosofahana ara-toe-karena iraisam-pirenena dia misy ihany koa ireo tompon'andraikitra tsy manao relais an'ilay impulsion fampandrosoana avy any amin'ny filoha Andry Rajoelina. Averiko ihany izy hoe irery aho mandeha mafy, miaraka isika mandeha lavitra. Amin'izao raha ny fahitako azy manokana dia mbola ilay tapany voalohany ihany. Ny iriko tompoko dia mba ireo olona voatendry eny amin'ny fivondronana ka hatrany amin'ny governemanta mba ho relais ny filoha Andry Rajoelina amin'izay lalan-tsaina sy fomba fiasa fampandrosoana vaovao izay. Amin'izao fotoana izao dia mivoaka ilay resaka hoe io zany efa mandeha hoe resaka hoe motion de censure. Ary maro ireo député IRD ianao sonia iny motion de censure iny. Ahoana ny fomba fijerinao an'izay zavatra izay? Alohan'ny hamaliko azy aloha dia tiako ny mametraka fa ny député sy dia olona voafidy fa tsy nitendrena. Izany hoe izy ireo ihany koa no mitondra ny teny miakatra avy any amin'ny vahoaka. Ny faharoa dia ireo député IRD ireo izay nanao solian'io motion de censure dia pomba ny filoha Andry Rajoelina avokoa ary manana tanjona anankiray dia mba hampahomby ny velirano nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy. Izay zavatra izay mila apetraka mialoha. Raha jerena ifotony ilay raharaha dia tsotra. Ireo olona notendrena eo amin'ny toerana, ireo manam-pahefana amin'ny androm-panjakana sy ny sisa, ireo politika ihany koa dia tsy misy relais amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy hita taratra amin'izy ireo ny na hatrany amin'ny firaisana izany na any amin'ny fivondronana na any amin'ny governemanta ilay lalan-tsaina vaovao sy fomba fiasa vaovao izay vohizan'ny filoham-pirenena.
Izany ny olana sady lasa sady chef de travaux sady administrateur fivondronana ny filoham-pirenena ka ilay impulsion tsy tonga any amin'ny vahoaka satria tsy misy relais olona nitendreny, le olona manam-pahefana ao amin'ny fanjakana. Izay ny hitako olana amin'io. Marina fa tsy voatery ho TGV avokoa ny olona saingy mila ihany koa olona resy lahatra amin'ny fampandrosoana izay voiziny filoham-pirenena ka mba ho tonga amin'izay ilay tapany faharoa hoe miaraka isika lasa lavitra. Mariako fa vitsivitsy ihany koa ny TGV voatendry ho manam-pahefana tamin'ity quinquennat ity. Dia izay ny hitako olana amin'io. Ento. Mahafinaritra zany fanazavana izany Dr Zo. Za angamba eto rasiko kely ilay kasiketo mampikambana ao amin'ny antoko TGV satria misy miresaka motion de censure tsika eto dia ianao koa teo miresaka an'ilay resaka hoe fanamboarana tany Anosibe misy resaka carotage nataon'ny filoha. Tiako resahana dia zao resaka hoe motion zany resantsika misy araka ny voalazanao tao. Misy zany député ao amin'ny RD izay nanao sonia ny zavatra. Ny olana matsy zao amin'ny tany demokratika ny zavatra fiasa ao amin'ny assemblée dia tsotra ihany misy natao hoe groupe parlementaire zay manana ny lehibe io président groupe parlementaire. Misy natao hoe chef de la majorité, normalement ny premier ministre ny tompon'izay toeran'izay. Ny atsika ny premier ministre dia nomeny filoham-pirenena izay natolotry ny majorité. Ny olana tamin'ity zavatra ity dia zao tsy misy zany fanajana le fitsipiky fampivezana tao amin'ilay groupe le majorité présidentielle. Zay zavatra zay dia lasa verina eto zany lasa misy hoe nanao carotage zany ny filoha. Zany iny jereny ny alany ny ateviny ny fidélité sy ny loyauté ny olona miaraka aminy. Zany zavatra zany tokony tsy hisy zany raha ohatra voafehy tsara zany le atao hoe majorité présidentielle. Zay zavatra zany mila jereny zay zavatra zay satria ireo olona reo izay nanao sonia tary tokony aloha namory ny majorité présidentielle aloha na hoe le groupe parlementaire TGV dia naka an'ilay décision hoe tsy mety le premier ministre ity dia makany amin'ny président mikeny amin'izay amin'ny filoham-pirenena fa tsy avela mianjaka amin'ny filoham-pirenena dia izy indray no lasa manao resahako teo manao carotage na fidélité sy loyauté dia voriny le any dia lasa miazakazaka zao le mpanohitra zay mandefa artifice hoe misy an'ilay fitoriana izy na le fandrahoana tany amin'ny HCDDOID resaka droit de l'homme sy ny état de droit. État de droit. Kanefa ny tokony hoe ny ankarany député izay vao afaka misaisir ny HCC. Tsy vita daholo zay satria efatra ambin'ny folo izy. Inona natao? Politika ihany natao izy nakany amin'ny le organe ny HCEDD iny nakany izy dia iny indray no nataony naka ny avis ny HCC ao amin'ny lalam-pahamehana dia tsotra article 118 ao ny HCEDD dia afaka midefier raha ohatra hita fa misy fanitsakitsahana lalam-pahamehana nataon'ny institution anankiray afaka midefier izy zany hoe fa sûr izy zany fa nisy zavatra zay na nitsakitsaka ny filoham-pirenena. Kanefa ny zavatra toy avis tadavina article 119 nefany dia afaka manao avis fa ny chef d'institution ihany afaka demander mangataka ny avis ny HCC. Dika zany resaka politika fotsiny zavatra io. Entina anakotanana le firenena fotsiny fa tsy valable mihitsy zany le fitoriana ataon'le HCEDD ary amin'ny HCC. Ka ny tiako tenena dia tsotra ihany ho an'ny reto namana atao amin'ny miaraka amin'ny tena atao amin'ny majorité parlementaire reto aleo le reto mba
atao matotra zany le fomba fiasa fa lasa mitefany amin'ny filoha foana zany a le kritika. Ny filoha dia tsy diso mihitsy a namory a le parlementaire. Ao amin'ny lalam-panomenana amin'ny constitution dia article 94 ny filoham-pirenena zany a dia mifandray amin'ny parlement par message izy. Tia miresaka tamin'ny parlementaire izy, tsy mirepresenté amin'ny parlement aloha fa ao anatin'ny majorité présidentielle manana droit izy miresaka amin'io. Zany hoe tokony avy mialany zay zavatra zay raha ohatra ka misy fanarahana fitsipika aloha fitsipika mifampifehezana tao amin'le majorité. De zavatra zay zany mila jerena satria lasa le président foana lasa manao an'izay resaky zay hoe manao an'le carottage resaka fidélité sy loyauté. Zay zany tiako hoe mba avoatra kely androany resaka code mba resaka cri kely code de gueule kely ho an'ny namany. Izay atsiko ny teniny tany finombitra izy de izay izy zay zavatra zay. Ka eto am-pamaranana dokotera Zomba inona ny zavatra mba afatra azonao omena ny mpijery antsika amin'izao alina izao? Amin'izao fotoana izao moa zany dia izay andro fety dia mirary ny mpiray-tanindrazana tsirairay zany mba hanao fety sambatra ampatoniana izay atao amin'ny tafa. Maneho ihany koa izay ny faniriana mba ho fampandrosoana Madagasikara araka ny voalazan'ny Andry Rajoelina hoe ireo mandeha mafy miaraka isika mandeha lavitra. Ka engany mba ireo voatendry amin'ny quinquennat manaraka eo mba ho vrai relais an'ilay lalan-tsaina sy lalam-pandrosoana, mba ho relais an'ilay impulsion avy any amin'ny filoha Andry Rajoelina mba ho tonga any amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Farany manentana ihany koa ako an'ireo tafa aty Eropa mba hanao signe fa afaka miresaka tsara isika, manana espace tsara isika iresahana ato amin'ny vovonana miaradia. Koa dia ho tratran'ny farany aby tompoko. Zay teny farany zany no amarana antsika ny fandaharana ity androany. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana tamin'ny farany. Manome fotoana le zay amin'ny fotoana manaraka ka dia samy ho tratrin'ny farany taona daholo dia manaova ihany koa krismasy sambatra eo ambany fitahiana Andriamanitra. Mandram-piana tompoko. Mandram-piana tompoko.